Ny fitiavan'Andriamanitra anao dia mihoatra lavitra noho ny fitiavany reninao anao. Izany no anasako anao indray amin'ity maraina ity a, manasanao ny mpitiavana. Faly miarabantsika indray tafahoana soamatsara amin'ity herinandro vaovao ity. Tena tsapako hoe nitantana anao Andriamanitra, nitantana antsika Andriamanitra, ary dia izay ny fanolorana ny arahaba mba hampira rintsoa ankehitriny ka dia ny fiadanan'ny tompony eo anao sy ny ankohonanao. Ndeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao tinidinika izao indray, manasa anao mba hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indrindra noho ny fitantananao anay. Misaotra ny amin'ny fiarovanao sy fikarakaranao rehetra izay tsy takatry ny saina akory. Misaotra ny amin'ny famondram-po, ary ankehitriny dia mbola mangataka hatrany izay ny amelanao ny tsy fahatanterahanay. Ary aoka ny fanena masina kosa ampitoeranao teny atinay, ahatonga ny teninao tafatoetra ty amponay, ary hitondra fitahiana ho anay tsirairay avy. Mitahizo mpiara-mianatra amiko izao, nara Kristina angatanany bavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany, ny fitiavany ray aman-dreny ny zanany no azo lazaina hoe fitiavana lehibe indrindra amin'ny fanandramam-piaina ny taranak'olombelona. Ny fitiavany ray aman-dreny ny zanany. Fa tiako kosa ny ilaza aminao fa ny fiantran'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny fanehoan'olombelona ny fihetseham-pony amin'ny fomba lalina sy tsara indrindra. Tiantsika Andriamanitra. Zao no voalaza ny mpanao salamo amin'ny salamo 100 andininy 110. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zana no fiantran'i Jehova izay matahotra azy. Mety mampitovy, fa tahaka ny fiantran'ny dada ny zanany no fiantran'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Fa ao amin'ny Isaia 7:7 kosa ka ny 5:10 dia eto indray misy fahasamihafana. Isaia 7:7 manao hoe: mety manadino ny zana minono va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa ho Jehova tsy mba manadino anao. Eto dia misy fampitahana kely anankiray. Tahaka ny zanaka malala no fandraisan'Andriamanitra antsika. Tahaka ny fitiavany ray aman-dreny ny zanany no hitiavan'Andriamanitra antsika. Fa eto kosa dia milaza ny mpanoratra ny mpaminany Isaia fa ny vehivavy na ny renim-pianakaviana dia mety hanadino ny zana minono, ary mety tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony. Fa Andriamanitra kosa tsy mba manadino antsika na oviana na oviana. Ary ny boky Fitoamanina 7:20 dia milaza amin'io hoe tsy mitsahatra ny fiantrany. Tiako ny mampahery antsika tsiraray avy, fa tsy manadino anao Andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy manao hoe manadino Andriamanitra. Tsia ry mpiara-midinika rehetrarehetra. Tsy manadino antsika Andriamanitra. Porofon'izany izao fotoana sy monomeny antsika zay tombontsoa ho antsika tsiraray avy izao. Tena tiantsika Andriamanitra. Mihoatra noho ny fitiavany reny izay nitondra ankibo antsika tsiraray avy. Ao amin'ny Jeremia 1:30 dia manana izao teny izao indray ny soratra masina. Jeremia 1:30 ka ny 2:20. Hoy izy hoe: zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy, no dia fatra mampahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho. Noho izany dia honena azy ny foko, amindra fo aminy tokoa aho, o Jehova. Mpiara-mianatra namana isany,
ambarany mpaminany Jeremia fa tahaka ny zanaka malala, zanaka mahafinaritra no andraisan'ny Jehovanao, andraisan'ny Jehovah. Na dia atao hoe indraindray azy, ary mety matetika no mikomy sy manao izay mampalahelo an'Andriamanitra isika. Tsy adinon'Andriamanitra fa zanany malala, zanany mahafinaritra mandrakariva ianao. Ary dia lazainy eto manao hoe honenanao ny fon'Andriamanitra ary vonina izy hamindra fo aminao amin'ny fotoana rehetra. Ry mpiara-mianatra namana isany, move tsy mba mahatsapanao amin'ny fiainanao izany fitiavan'Andriamanitra izany, izany famondram-pon'Andriamanitra izany, ary inona kosa no avalinao asetrinao izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tokony ampahery anao zany voaloha, ary faharoa tokony ampitrakanao, ary fahatelo tokony hafaly anao izany, satria tsy manadino antsika Andriamanitra. Izany teny izany no amarana antsika indray izao dinidinika izao, tsy manadino anao Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, tena faly ny fonay, fa misy Andriamanitra izay tsy manadino anay. Andriamanitra tsy mamela anay ho irery, fa Andriamanitra eo mandrakariva anay dia matetika azy izahay no manao izay mampalahelo anao. Mitahizo ampiaino mpiara-mianatra amiko izao Andriamanitra, akotsapany koa fa zanakao izy, malala anao izy ary tsy manadino azy ianao naiza naiza misy azy. Dia mitahianay mandritra ity tontolo andro ity, nivavaka dia tonononay sy angatanay noho ny amin'ora Jesosy. Amen.